Ny hitsikitsika tokoa tsy mandindy foana fa ao raha. Ohatrany tena manja ihany zatiry maman a. Ka ataoko iny. Tena belle gosse. Misy ranka. Fa ahoana marina e. Tsy efa ampoza ve verina iny e? Eny kia, efa ampy izay a. Mampalahelo anaka mieritreritra sy mba ho avy ny fiainanao ty. Io indray zay ny fandefa fisainana lavitra. Io ihany no mampahianao. Ianao moa ty anaka efa mba melehibe ihany. Ka lasa ihany ny saiko indraindray manao hoe ahoana indray? Sinona moa no tokony tsy hafalianao amin'izandry maman? Tsy saranao aza mananjanaka manja ohatrany. Tandremo rova. Fa fitaka ny hatsaran-tareo amin'ny soratra masina. Tsarambiko ohatr'izao e. Fefa izao ny tolotra ny menao sy ilay raiko tsy fantatra dia tsy maintsy revena manja foana. Sa tsy izany? Tena efa mandratra fo andro aman'alina nyty reninao nahitanao masoandro mihitsy anie izany teninao izany rova e. Marina moa. Mory maman. Ary heverinao fa tsy mafy amiko ngasany kambody velondray izany na maty ray tsy fantatra intsony. Ary ny tena zavatra mampalahelo koa dia izao hoe naiza alehanao ary ninona ataonao dia tsy maintsy miainga aloha foana ilay fanontaniana hoe isa ny rainao kanefa ray mpandrosotra didy izy hoy aho mantsainao sady tsy dia tiako loatra e fa nataoko filakarena fotsiny sy filany nofo ray lany izany ary tsy tiako koa nanoratra ny anarany ao anatin'ny kopinao. Ko naninona raha tsy nanaiky niteraka tamin'ny fotsiny izao ianao dia tsara ny tenako. Naterako sy fidiny ianao mba hitazomana azy e satria raha tsisy ianao a dia nisaraka tamiko izy ary tsy azoko izay rehetra ilako taminy. Rehefa ratsaimboka ho avy ny fitahian'Andriamanitra mba homeny ny anjara-panambadianao ihany ianao dia isa resan'ny olona mba hitantana anao mivoaka ny tranontsika e. Indray ny tsy nampoiziko. Tsy izaho tokoa moa izao ny tonga amin'ilay fitenenana hoe sady tsy hataniny tsy haparafaro. Sany indrindra mantsy anaka. Sady tsy misy ray ana hono tsy manana nadako. Ny roy-kavana moa dia efa tsy lazaina intsony e. Fa ny rainay izay ny an-danitra sisao. Avy indray izay ianao ry Samira fanany ihany a. Tsy dia manany ihany fa tsy tiako fotsiny eny asasana amin'ny zavatra efa tsy ho hita intsony. Fa rehefa natera koa izany ny tenako ary azonao daholo izay nilainao tamin'ny data dia narianao amin'izay izy. Voalazanao ary mbola atsimboandrainao avokoa izao rehetra hitanao izao fa izy kosa. Izany efa anaka tsy mbola mety mamoy fo fa mbola manantena fa mbola hitazy amin'ny oratsy ampoiziny. Moa izany iziko. Kefa lasa tsipina zorodira izany angerina eny ny hafaran'ny fiainana ka hoaiza intsony a. Ekeko izany anaka. Kanefa ny tenako dia tsy mitsahatra nitondra mibavaka ny fiainana hatramin'izao. Ka mba mahagaga ny tenako ihany angerina eny ny tena fototry ny tantaram-piainanareo. Mampalahelo tokoa anaka. Arao kely angeny ora farany saranay e. Ahoana tompoko? Martial. Eny tompoko. Fa izany iraky Sylvie amonanao mahafaty tsy misy atakatroka ahoana. Fa rehefa natera koa izany ny tenako ary azonao daholo izay nilainao tamin'ny data dia narianao amin'izay izy. Voalazanao ary mbola atsimboandrainao avokoa izao rehetra hitanao izao fa izy kosa. Manontany anao anie ahy. Ay ve. Voakaramana izany ianao? Ie, vola be mihitsy maraty izany ve. Eny ary. Tsy maninona fa raha azo atao tompoko dia
aleo ary hivavaka ao anao sy ho azo mpamono ary ho an'izay zanako izay hivavaka farany amin'ilay Andriamanitra tompony maro fa izay angamba no sitrak'Andriamanitra izay mpahary. Ha anaiky izay ataoko fotsiny eto zany ianao fa tsy mba hanohatra akoriny nefa ny aidebenao mihitsy no esoriko ny soratra masina azy ane milaza fa hoe ade tsy miany tenany. Ay ve fa ny soratra masina koa ngamo ny teny taminao hoe maminoa ianao olona. Tsy nataonao hitsarana ny tenako no nilazako an'izany aminao hoe fa andao fotsiny anao miaraka amiko fa tsy eto ny ora farany anaperako ny androm-piainanao fa ny ambadimbadika any. Manontany anao any ahy fa izy kosa hoana ninona sa efa vononao ndraiky le raha matoto matahotra an'Andriamanitra tsy mifaditrova ty. Nanaramakola izy mba tsy ho anisan'ny velona tsy. Rehefa vitako nahantra tsy nahita sarangotiny intsony izy kanefa raha tamin'ny fandraofana zordira dia nanarako foana no fantatry ny olona misy ny madame Sylvine izy io taloha e. Fa inona loatra no nataony sy ny raha tsy vitany taminao ry maman dia navandosa tamin'ny anjarako ao toy izany ianao a. Ay andao ary tompoko fa hitanao reny olona mianaka amin'ny fampitatany reny. Ay reny tia azafady tompoko mba afaka manantona any reny ve afa misy zavatra horesahako aminy. ianao nga mitapy amin'izay dia afaka hitaraina amin'ireny sy andositra avy ao. Tsy tompoko aza matahotra ianao fa tsy rano velively fa andeha anao veloma azy ireo fotsiny azonao atao koa ny manatrika an'izay resaka ifanaovana eo raha toa ianao ka tsy matoky. Ay andao ary fa andrasako e. Misaotra tompoko. Ando Tsy dia hoe inona loatra anaka fa revo sidritra fotsiny tsara tarehy tsara bika tohatra izao mantsy tamin'izany fotoana izany ka any lehilahy rehetra mahita dia nataoko tsy naray lany. Inona dia nivadin'olona azy ka noveriko voninahitra sy rerehako izany kanefa nitany indondrainareo nanarako ateny foana ka nanelingela amin'ny fahasambarako. Fa iza moa ianao? Martial Riando. Dia aiza izany daty izao? Nanaramakola namona izy mba tsy ho anisan'ny velona intsony. Mazava izay izany ilay tandidona tsy afaka ary tianao mitantara amiko izay zanaka reo tsy ampisalasalana kely an'izany akory mihevitra mantsy anao fa hafaly zany. Martial fa ahoana e? Tena resy tanteraka. Fantatro fa tsy hafaly ianao izany. Koa nataonao? Tsy maintsy nataoko satria ianao manery mahafahitady andrainao tsy inona ka. Dia heverinao fa foana fitadiavana ndraiky fitantaranao an'izany. Aiza ary misy mifantana? Izay indray aloha ny tsy hitako e satria za tsy nifanaraka tamin'ireo jiolahy nanirako mpamono azy ka hitondry indray eto anatriako ny lohany na ny fatany. Saonisy Martial naory ianao na mahantra dia tsarofa mandrakarivo fa mateo mbola tsy nanambady hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola misy manantena fa tsy maintsy verina amiko ray ny-janako. Enona dia tsidiny anao aza ny nanambady noho ny setrasetra ny hafa fotsiny izao. Misy olona tsy mivavaka mahafandozo ohatr'izany fa eto amin'ity fitany fandalovana ity e. Ie za reninao manoloananao izao. Tsy mino an'izany Oaka izay Riando. Aza mitomany na malahelo na koa alatsaka amiko ny ranomasonao fa andeha ary mety tsy verina intsony. Noho izany dia tsodrano aza zao no angatahako aminao. Tsiry Martial ka izany ve tsy vao maika mampitomany e? Maninona moa ianao izao raha tonga dia nijanona tany amin'ny tany izay fanalehanao tany fa tsy nipoitra tamin'ny mianaka tahaka izao intsony? Raha ny tokony ho izy dia izay mihitsy fa saingy heveriko fa lahatra angamba ny mbola nampiona-tsika telo mianaka farany toy izao. Farany ahoana ry Martial? Tsy ekeko izany e. Naory ianao na mahandra dia tsaroa fa matoa mbola tsy nanambady hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola misy manantena fa tsy maintsy verina amiko ny ray ny-janako.
satria fantatro fa tsy fidiny anao tsy nanakinao nanambady hafa no setrasetra ny hafa fotsiny izao. Zany tokoa moa aza ovana ny safidim-ponao efa namoy tenako tahaka ny maty hatrany am-boalohany Riando. Anao velomanareo mianaka fotsiny mantsy zao no tena netsoko anareo teo. Fa ono ary Riando, izy ve no ilay zanako? Tena Martial Samira no anarany. Samira, zanako malalako. Veloma ary mahereza somboneko. Indre tsara mba ho reheren'ny tireninao mahantra fa tada andeha. Zay fa veloma Riando, mandra-piona zany avako zany. Zay fa mandeha fotoana. Tsy akeko zany ry Martial, efa fantatro manontolo ny tantara-piainareo Sylvie ka vonona amin'izay indray nitoerana solokiny taminao fotsiny. Tadidinao moa Riando ny zavatra namoizanao ahy, nanaovanao solona ny fitiavako ka nanoloranao azy ny tenako. Zaho izy Ando lafa andesaka fantako fa miaraka nareo roa fa tiako fotsiny Martial dia nataoko daholo izay fomba rehetra tokony rahanay. Zaho fa be voka aminy na dia efa manatombo rovolana aza ny indri. Tena marina ve? Tena tsy nampoiziko. Laingy zany, ary na misy aza tsy zanako. Dia ho hitantsika eo fa zaho fotsiny rehefa tsy nambady ay ianao Martial dia samy tsy misy tompony na zaho na indri. Sylvia, Inona e? andraso kely aloha. Lazao ingy lafa mainka ny sipa e. Izao nisy ry Sylvia, fantatro fa fitiavan-dry amin'ny Martial daholo ny antony izao rehetra izao. Zara nga tsy raha injao zany Saza tsy tianao akory fa tena tsy fantatro mihitsy izay mba nahatonga nitondratonana taminao. Andora nga raha Andro. Mangina aloha ianao ry Martial. Fa izao anisy mantsy ianao ry Sylvia. Tsy tiako kamboty ray tsy fidiny ao mbola ao kipy ny zanantsika roa. Ka tsy manina fa pandevitra ny ambo-po koa. Pandevitra ny ambo-ponao ahoana moa Riando fa tsy azoko. Zany no misafidy aminareo roa izay tiako vadiko e. Fa tsy nareo roa mihitsy koa dia andeha ifanindreto. Ka zaho koa tsy afaka niaraka aminao tsony e. Io Sylvie efa miandry anao ary tsy maintsy tiavinao. Anao ataoko andry ry Sylvie matoky andria fa itisana atsy Martial amin'izay ndreo tokantranonareo fa tsy famitaka sanatria. Vadiko ve moa tsy ho tiako e. Fa zaho fotsiny tandremy fotsiny tratrako mangalangalam-pihinana amin'ny sisina toerana mangingina fa tonga dia mitarika ny sipa. Zaho koa tsy mila fa safidiko ny nanome azy indri. Ary efa nafoko takamaty matona foko indri rery. Zay fa velominareo. Zay zany. Ny fatahorako ny andehibenao sady tsy ho azy ny tsy ho araky ny voalazana. Ka kehitriny kosa nefa. Ankehitriny kosa nefa dia mbola ny maly tsy miova ihany satria tsy mitsahatra amin'ny fofony eky izy. Ary dia manahirana azy hono no mahita amin'ny fanitrako. Zay fa felanao finonolona fotsiny any zany dada. Dia ahoana pirofona itondreo mpamono teo anatrehanao mpanakarama fa tena mahatokoa ny traiko. Satria nanomboka teo izy dia tsy hitako ary tsy hitan'ny olona tsipina zorijera tahaka andreny tsony. Hay, misaotra. Ary dia miomany ianao ry maman. Fa tsy maintsy hitaky aminao an'izay misy amin'ny fadiny indray manomboka eto. Rehefa tsy hahita azy velona ihany. Zany efa anaka mino fa mety nampandosirony fotsiny rainao fa tsy namono azy izy. Satria nahoana? Satria tsy nitsatra mitondram-bavaka ny havelomany ary izay tombavaka nataoko tamin'ilay Andriamanitra tompo maro aloha hatramin'izao dia mbola tsy namitaka fa saika voavaly avokoa. Dia manantena zany ianao ry nefa mbola eo anam-pahavelomana soma tsara zazany raiko zany.
mino anaka fa samy fotsiny tsika mivavaka ho azy satria ny fomba fiainanao sy ny lalana izoranao dia mitady izotrany amin'ny lalana izay efa nanimba ny fiainako ka tsy tiako hiverenanao intsony raha famaina ny ratsy ary nahitana soa ny fitsetsefana ny atsembohan'ny hafa na ny fanamperana ny ain'olona no fitiavatena dia nonoko fa tsisy nanao marina ny olona ka noho izany dia matatesa sy tsy velomaina ianao ry maman fa hitsinjany sena fafona keto ary dia sikino ny etra fa hiady ha mampitandrina anao ary rova aoko mba tsy andratsanao ny tenako na ampiroroanao azy zay filazako ny marina zay fa mpitiavako anao a aza me tsara velatsia ianao ry maman a fa raha tena tianao ndraiko a tena everiko fa tsy mifinoanao na nararotinao ary zao koa ny ataovina ho an-tsaina fa ny vatatena ny maty fa ndrano mbola mikoriana sy miboiboika malifaty amongotra ny senanapitra ny aindehibeny dia tsisa fa izaza andry neny tsy matao tody moramora ihany ry a fa mbola zany miantoka ny fiainandriamanontolo aza koa mbola matanjaka sady be mpitsidritra fa tsy efa osa akory ka atahotra andry dia ho hitatsika eo zandry dia voly velona fa raha mbola misy andriamanitra dia tsy maintsy mandresa ho marina lasa fa velomambola iona oa izay ndry e mikisatsy fatoko mikisa moramora ry maman a vehivavy ry tafavoaka velo manao eran'ity renao na tenao masoandro mora te hita loza e mbola fanajako sy fanomezako voninahitra anao ny tenenako anao tsotra ry maman hoe mikisa fa raha zava-bitanao tam'raiko dia taperiko tsy misy atakandro ety na idebenao ary tsy asiko fitiarana akory ka efa ity akapoaizy akokandrio hitako e mbola tsy fidiny aloha zao fanoerako anao zao ry maman a fa sitraponao ny manera ampiasa herintsandrika matatesa ny vokany tena ohatrany mba mahafinaritra akory olona mamaky gazety ry a andraso hoe ampiresako Anaka, eto aloha no mivarotra fa za mbola misy aleko vetivety a ao fa rehefa miverina avy ana dia mandiby anao ety ihany ka sao dia tarabe any reny fa za koa reny mbola hitatsiko lelezako fianarako e fantatro re izay anaka manao hoe anao ranse tsara mpamisotra tompoko tena mba mahafinaritra kosa mety anao fitrajereto zany a mba afaka amperaka tenelina hoe ty za e tsy maninona ka fa vono a saingy hipetraka mandrakizay mo iserana fotsiny ihany Ahoana ro mianatra? ahoana kely tonga sahady angandry zaho aza ki meninay vo andeko dia ho aiza ki dia izany koa piatro manao costume raika fa ono ah e andeha ho aisa marina reo roa reto andeha hibalady ary mama ihany fa tsy manambady rova mingady indria asa mbola tarena amin'ny lala sy tokony mbola izoranareo aloha ny zanako fantatry tsara ny izao toerana misy anay izao e fantatry zandry mama ihando a mbola efa manana bakany io e zara sepeny mba hananako dia nala nianatra dia sandrefa no ampianatra vily lalana azy ka indringa rova na niala aza manana ny ampinareo e fa izay mianaka kosa fantatry ny dia tsara ny toerana misy anay raha ny sitrapoky sy ny fandriko ve dia tsy satoka mandrakizay saingy efa manambady aman-janaka ianao ka tsy afa-manoatra eny e raha ny zanaka aloha dia misy tokoa saingy efa lehibe fa za tsy manambady ary ianao manambady ary manan-janaka mandany reny raha ndifa fitaina ety ihany ny resaka roa e
kosa momba anaranao e zaka vao maika mba afaka manoloka anao Way, andrasikely aloha andrasikely aloha madama ohatrany malaky loatra zany hafanganam-pandehanao zany ka so ahitan-doza momba fantatrao madame Sylvie fa iroka tanteraka eo anatreh'Andriamanitra fangalaram-badin'olona fantatro izany zaka fa ny fitiavana lehibe indrindra ary tsy nisy olombelona tsy nota izany mety eto ambonin'ny tany fa rehefa tsy tapaka amin'ny profesy moja safaperezana eo saky ny alahady dia vita to tena taky ny elako ianao madame Sylvie ohatrany tsy mety amiko le tanjonao saka sao dia sevitra anao meritreritra ny tenako isifampanataka-pandy fotsiny e tsy izany belibely fa nanampy anao aza atao iny fa na dia nareo menakavo mihitsy e fa mba valeo kosa moka izaka ny fa nivalopitiavako a sa rehefa avy mijery eto alohanao zao nge ka manona ny maizy azy e eny e manany ampy koa ianao madame Sylvie fantatro tsara zany kanefa nena sy mivady aman-janako na dia mahanitra azy zay dia very fa ampy koa ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra zay tolono anay ka tsy anitsahako azy nao vinanao vi zany zay fa velomy ianao ndrikoky maraina loatra efa hoe razy fa tsy hitako ndriky izy atao samiray e za koa mbola tsy teverina any an-trano fa manjeraka mama inona zany za regny ekefa hatramin'ny alina tsy notady tena sambany teo amin'ny fianako no nisy lehilahy nandany fitiavako natolotra azy nefa tena tiako loatra hoe izy iny efa tapakevitra ny tsy hanaraotra lehilahy atao amin'ny filan-karena tsony mantsy aho fa efa mba hanolo-pitiavana mandrakizay satria efa mba manomboka lehibe ihany ohatra ny misy fitovizana marsial koa ne iny aveliko azy tsy amelako nefa iny fa mbola ihany zay indray andro any Desa zany drimina totrala misy azy abandeka makizay tany zany nato soa mba malaky loatra ary zany hafanganam-pandehandry zany roa mbola zazangendry zazandrimina efa valebe fotoana ity za zao samiray neninay aza hoe 2 fotoana dia fa nanasiko ka izy zany tonga indray zay ndrina efa fantatra nefa tsy maintsy tofoteny lava be indreny ambadik'izay posiko izay za koa ny adala ny tona mila raha ohatran'ray zafemena atsika any tany mora no mitady raha ka namako loatra tsy minandry dia mampalahelo ahy ny fianarana efa nafoy maninona nefa raha mba mitady zavatra ny manana no avy fa tsy manimbanimba tena tsisy dikany mafaly andrisany mahita ny anareo tokoa mitady andry any rayanto madame Sylvie mitady anao mihitsy zao fa oetsitsika fa misy inona indray ry madame Sylvie ô natorotany aminareo angany zanako aly e irova ve fa ataonao izy indray e ngasa mananjanaka afaka ohatrany iny e hatramin'ny ovina koa mirova natorany aminay e asako ny zavatra mifamalinay mantsy homaly arivo dia lasa izy ka tsy fantako na natoraiza na aiza izy amin'izao fotoana izao mandehana zareo fa miaraka mivaritra amin'njanako ambony ao izy madame Sylvie ô asa manao an'izany ianao dia ara-tsaretany ny fiainana e androany mety torinay aloha ny trongo voahomana fa raha pitsy kosa mety mba ho anjaranareo ka avelao aloha ny ianatra indray rafindena raha matora ando ampilomono sanjanako angeny arimbenay ao e enona dia atory fotsiny azy fa mampitandrina kely ny zanako ao raha mbola tratrako manelingelina ny zanako dia ataoko mahita faisana fa mandrebireby ny zanak'indry maninona moa ny zanako tsy te lalany zana e fa teneny mafotsy ny zanak'indry mba tsy ndrebireby anjanako raha tsy te hita loza ory madame Sylvie so adinonao ary fa lahirany raisan'izy ireo kosa angamba no manery azy ireo namana fa tsy ny sitrapontsika velively akory dia honoarandro dia ho salady tokoa ve kanefa ne dia tsy mba misy tovizina marsial mihitsy ny zanako iny tsy laviko izany fa ny zavatra tsy ao-tsainao dia vao efa bolina tao am-boko reo fa nefa nivadinareo ka noho izany dia mitandidiny marsial izany nanampinahary azy izany tokoa ve avadika loka iny resaka misy banjaika ny tena tiako be mihitsy fa tena mitovy fitsanganana marsial mihitsy eny fa na dia niviteny azy aky dia tena izy mihitsy so dia mba izy tena tsy izy aky sady olona miaingo be ny zay sady miajy ay mondry ity ka mbola tia staran'ny olona takany marsial iny any fa hoana kosa moa e ka tsy efa teo an-tanandry fa izy na irikiriky andry sy nampatrandry rehefa natakalindry ny hafa e ka zaho ao vao tonga sana fa tsy mety nataoko e
ary mpianarina an'izany mba anasoa olona indray. Tsara fa tara. Aleo aloha taratra izay tsy misy dia tsy mila atsony ny Andriamanitra. Tsy fantatro hoe mety arakaraky ny adisondry ihany angamba io. Raha ny fahadisoana aloha dia misy satria efa nahavita hatramin'ny nampamoan'olona. Sylvie, taiza ry izy? Mamela andry izy satria fitiavan-drian'i Marcel ary fitiavan-drian'ny zanak'indry mba atsioko Ambodively indray dia nampandefendry ny fitiavan-dry azy Kanefa nofinofindry ve izy? Endry ihany. Sangana teo raha ihany fa mamentsy raha misy mahita ka. Fa dia inona loatra ny ratsy natao Martial indriny dia vitandriny namono azy. Ny fahatrany dizita fa ohatra kinina tsy ravina sady izany fantatry ny olona fa tsy mba izy hoe monsieur madame Sylvie iny na dia efa nisaraka fa ela izay tamin'izany fotoana izany. Hafa be ny fiainandrika. Nanakarena sy nanana izy azy ilay olona ny tsetefandry fotsiny. Rehefa nahantra fadiranofana indray lasa halandry ary ny nofofondry hatramin'ny ain-dehibeny. Fa nahoana loatra mba fon'olombelona ihany ve ao anatindry ao? Ndry izany koa ohatra ny mandanginy fa ono Meno ndria sao mba efa namboraka ny tsiambaratelontsika tambofa Samira ary ndry io. Tsia, mamentra sady mampalahelo loatra ka tsy tiako mbola seho masoandro. Ay, dia tazomy hatramin'ny farana ary izay tsiambaratelontsika sindry teo. Mazava? Eny to. Rofo! Saken'izao anao dia mody tsy satakanta izay ary atsoko polisy anareo vavy. Fa za koa moa nanenanao tokony ampisamborona polisy. Sao dia matokony anao ny ampisamborona polisy raha matoa ty fa mpamono olona tsy fanao ianao Samira asa mody manakendry koa ndry ndry mihitsy mampianatra ny zanako. Rova, aza mamalaza koa indrina indray mbava azy. Fa endrena, mandana mody moramora dia mitrahanareo mialaka amin'ny fanazava. Rova, mody ihany izy zao dia ampandefero ny ampondry satria mbola miakina mamanareo daholo ange fiainandrimanontolo ary ny vavah amin'izay fa manomboka miaratsy ny fiainan'izao. Misaotra kely. Izay ho ary mody izy zao. Samira, zaza endry Ha? Fisany nalalana hoe aty ary za? Ay ve, tsy inona akory fa feo amin'ny faminaniana atao amiko ihany. Ka efa fantatro ihany izany dia aloatsoriko aminao fa izany asa dia nomanaisin'ny reny mivarotrana. Mba avinaritra ka. Fa raha azo atao Samira dia andao aloha ianao hiaraka amiko. Fa misy zavatra ilako anao dia mba apetrao amin'ireo mpivarotra namanao ireo aloha ny entanao Marina ry zaka fa lehibe ny fitaavako anao saingy asa fivelomanay sy neny ty ary ty ny kapokanay ka tsy azo filosana raha tsy lalana avy aminy ihany. Sady mety hiverina koa nge izy izay raha andronao vao may tsara. Eny ary tsy maninona fa alohako daholo ny vidin'ireo entanao ireo fa tsika tsy maintsy mandeha zao. Finina loatra reny dia mahadondona anao sady ianao koa nefa tiako mpahafantarina ny neny. Eny tsy maninona izany fa vao mainka tsara ary tena tiako azy. Fa ny tena ohatran'ny olana ane dia izao mikasika an'ilay sekoly anohizanao fianarana ny tena maika dia mamaika. Andeha mantsy ilay talay sekoly namako kanefa tiako ny ampionana anareo aloha. Mba teneny kely kely ilay rehefa tonga hoe nisy nafamaro ny entana dia lafo daholo dia lasa izy Oh Samira, dia aiza ny irongonan'ireo entan'ireo andeha rehetrarehetra mbola lavitra le lalantsika mbola maro ny dia le. Fa zao tsy maninona fampaheko daholo ny vidin'ireo fa meo an'ireo olona izay nametrahanao ny entan'ireo aloha ny entana. Io ny tia zay Manakaiza teto ny entana? Ahoana kely? Lasa iza kely zanako teo? Lasa izy toko fa nisy lehilahy izay nampahazo teo. Dia lasa ny hatramin'ny mivarotra? Eny dia lasa niaraka aminy ihany izy. Tena maty ary lanitra. Tena nanenenako mihitsy ny nampivarobarotra ny kiala ratsy ny tetỳ an-tsena. Eny
Vita izay ny fampidirana anao mianatra ry Samira, ary efa voaloako avokoa ny saram-pianaranao mandritra ny 5 taona. Mahatoky nefa fa tsy hamadika ianao ary nanakalo kafa satria andeha ary mahatraritra tsy verina intsony raha tsy vita ny fianaranao. Tsy ry zaka fa ho aiza marina ianao e. Raha zany dia aleo andeha anaraka anao fa tsy anatra intsony dia anambady ianao. Tsy ry Samira, tsaro fotsiny fa fitiavako anao no amelako anao mangina hianatra mandritra ny 5 taona. Ny antony dia mba tsy hanelingelina ny fianaranao no anton'izany rehetrarehetra izany. Mamanto, mba ampio hevitra. Inona ny hevitra nampikondry eo e? Ary samy mety tsara velatsy tikondry rova. Fa mety tsara velatsy ahoana moa toko fa tsy fantatro nefa io ny zarotra ny zanako e. So mamahery loatra ny teninao izany ry mama ihany. Na malemy na mahery rova dia hotsoroko amindry fa mbola alaheloko mandra-pahafatoko ny zava-bitandrendry tamiko. Ary kosa andry ankehitriny efa aprisiny koa ny mba ny hoavinjanako. Fangahifa nanao ratsy taminao koa iny trenikindry mama ihany. Ary tena efa tsy vavy hatramin'ny ela mihitsy izany iny raha matoa iny a. Satria tsy azo ampiarahana na oviana mantsy ny fitiavana na ny fanambadiana sy ny fianarana. Ka tandremy fotsiny so maheno ny sofika fa hoe natakalina olo-kafa ny fitiavako. Sanatria ry zaka, tsisy olombelona takaliko anao izany mandrakizay. Ary inona ntsony koa moa mahory ahy e. Moa tsy efa napetraka ao amiko daholo ny vadim-pianarana mandritra ny 5 taona. Izany indrindra. Sady raha izay tena neny rery mino fa mahavelona azy ny asa kely varobarotra vitanao fanaony rery. Eny ary Samira, mahatoky ny fahendrenao hatramin'ny farany ary mino fa tsy hamadika ianao. Izay fa ilozako amin'izay ianao dia mandra-piona. Zaka, mahagaga loatra ny fitiavanao ahy. Fa ahoana? Fa ahoana no nataonao an'izany ny reninao ry rova? Ka ny momba izany indrindra izao nanatonako taminao teto kanefa toa. Azafady aky rova, tsy izany mantsy fa nentipolo oatra tamin'ny ditran'ny zanako ka indrindray ny lasa ny andefan'ny ateserako. Ditran'ny zanakao? Samira ve? Zaza endriny. Ka tsisy velivelony dia anaonao foana na anao tsinontsinona ny ray aman-dreny fa mety misy zavatra tsy azo ny alana angamba dia laleona aloha mivarotra rano nampandefery. Hengany akikao izany tokoa. Fa hono aky rova. Mianao finina loatra aky rova no nandeso fanantenana andretany ka natonga andrinakala ny reny reto izao. Raha toka indray aman-dreny no ndraiko ary tena nanan-karena be tokoa kanefa nenay be sitrapo dia nataony izay nalomonina ny dada. Tsy nampitondra any anefa afa-tsy ny akanjo teny ankodiny ihany. Ary rehefa hitany fa nahantra sy nitsipona tena njorondira dia nanarahmany olona indray hamono afaty azy fa teraka fahafambaraka ho azy teo amin'ny fiarahamonina moa ka tsy nampilamin-tsaina azy. Raha azoko izany ry rova dia izany natonga andrina andeha tiany trifotrifotra toy io. Ka tsy tantoko ry mama ihando Ka afaka anao inona nefa indri e? Indri mbola zasa ary mbola tezainy fa tsy hoe mavita tena. Masolo maso ariana solony ihany ary mama ihando dia hamono olona izany indri. mazava ho azy satria izay nalehan'ny lohany ihany tsy maintsy hidirany rambony. Dia amin'ny fomba ahoana? Matiny ndraiky tsy manatsiny dia tsy maintsy maty kokoa izy na oelana ho aingana. Na fandroana tokana monja teo amin'ny olitra aza ve mbola tsy mifanaovantsika akory nandritra an'izay iray volana mifankahalalantsika izay. Nefa dia ampy atokisanao ny fitiavako tsy vadika aminao mandritra ny 5 taona e. Fa tadiavinao mbola atao inona? Mba ho tambiny zava-bitanao sy ny fahatokisanao ny fitiavako ry zaka dia foko anao ny foko sy ny tenako anio mialohan'ny isa rahantsika. Ary tsisy afa-tsy anao rery any izany mandra-pahafatoko. Eny e, misaotra ry Samira, manamana tokoa ny fahatokisako anao izany ary everiko fa ho sambatra kokoa ny tenako raha toa ka ny fahadiovanao izay nilozako no mbola hivatanako ihany koa rahatrizay tonga amin'ny fiverenako. Ka everiko fa aleo misaraka madiotsika mba hionantsika mpahadiovana indray ny amin'ny alitara masina. Mo ahoana ho ianao? Eny ary raha ohatra ka izay ny sitrako ao tsy maninona kanefa tokony omeko anao ry zaka fa tsy vadika aminao mandrakizay aho efa na tsy ho hitako tsony azy ianao mandra-pahafatoko.
tandremana ka asa manao an'izany ianao za mino hoe mbola tsy maty ny rainao fa eritreriny fotsiny angamba izany mba ampitonina ny sainao satria mety hihinan'ery azy mafy ianao angamba ampiseho izay rainao izany aloha dia marina sany mihitsy rova sady nenina ane tsy ao alohana anatra fa aoriana ndatsa foana e ianao mamayando avy dia inona izany no tokony ataoko mety aminao anaka dia mandeha any alohanao miverina mody ary endre tsara asa misy ovana koa ny fomba fiainareo mianaka hatramin'izay fa ho hitanao mindalana eny ihany no marina maheresa sombony haiko ary raha sanatreraka voaprofonao marina fa vitany reninao ny namonina faty azy dia tandremanaka ny mamaly fatiny ratsy fa oka ho azy Andriamanitra ny sisa fa atao vampinao kosa anaka ny fahalalana ny marina rehetra ilendika ihany tiany masoandro ny zanako mbola tsy nipoitra ihany dia ho sanatria ve ka mpangalatra taovan'olona izany olona nitondra izany tsy mba manana koatra azy nefa tena mafy neny ndriko manahitra fa inona ary izany malasasainanao rereto e Samira nahoana ny tiampitsalianao takizao ty renao mahantra e neny mety eza aloha ary ianao iaino ahy tena madidinao anaka ono ary neny ianao ve aloha mba manana volam-pitana eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony mandritra ny 5 taona e ianao ve fa ho adala Samira moa tsy ny vola virinanao ihany izao nefa manahirana antsika mianaka e izay dia mbola aranao ditra ihany ka maika fa kanefa dia tonga manavy any an-danitra ao amintsika mianaka fa saora Andriamanitra milamina tsara amin'ny fianarako mandritra ny 5 taona fa mety eza aloha ianao anaraka ny tantara e dia izay reny ny zava-nisy tany ka ahoana ny hevitra ao sy ny fandraisanao azy tena gaga n'izany indray anaka dia mbola misy olombelona mahavita n'izany ihany fe amin'izao andro ihany antsika izao ry Samira e ny volam-penimeny ampianarina anao eo ihany fitiavana sy fahatiovana mbola voadiny hatramin'ny farany tena mampisy tery endry neny mbola hiandry 5 taona be izao indray izy nefa olona tsy tanora kely fa olona efa nahazo azo taona ihany izany ry anaka ny mamaritra azy tahaka izany fa hono aloha e efa manambady aman-janaka ve aloha izy mahagaga fa indray aloha mbola tsy voantaniko azy mandrakandroany na ny toerana teny hipetrahana aza tsy fantatro akory izy aloha anaka mino fa tsy mbola manambady izany olona izany satria nahoana ry neny satria ny fihetsy nasehonenao hatramin'izay dia efa midika avy hatrany fa ny manana no avinareo indrindra fa ny faniriny manana tanjona hatreny ambony alitara masina tena marina izany ry neny ka izao no izy anaka endre tsara ianao izany fa efa trosan'olona mandehandeha endry neny na fahaizana ho antoko no aviko io ary na ny fitiavako ataoko toy ny fitiavoangaly ka tsy maintsy mataoko azy tokana izany mihitsy anaka tandremo fa be ny asandeha vola ka mila manango fotateraka amin'Andriamanitra ianao mba tsy mora ho azy ny fakapanampahazony tanora sady tsarovy mandrakariva anaka fa na tsy hitany masiny aza dia hitan'Andriamanitra foana sotra ry neny tena nanenenako ihany ny nalaky ny lazany marina rehetra tamin'ny rovazanako sotra tompoko alao hoe toana angamba fa tsy maninona ka raha tsy diso dia efa nisy toerana hitako anao ie zany tokoa zaka no anarako ay zay vao tadidiko ilay teny an-jaridaina voalaza anao ay amo petrapetrary zaka
fa hoana kay nahitanao any tranoko naraka ianao rehefa saraka atsika ka ay mo ela mba nanam-pitiavana ana ihany fa ela fotsiny mamela fila fa ino kay nataoko nylaty ry vehivavy taranaka menarana be tsara velatsy ro viana voafongotra ny atsaratsynareo mpamitade lahatra ny tena fa iza marina ianao e ho fantatro tsy ho elany mombary ry Sylvie taranaka menarana be tsara velatsy omeko taona maromaro ianao andinianao tena ary tandremo fo vaty tsy ho zaka ny loha maleminao ny fiverenako eto zay veloma ianao fa lasa iza kosa ny lehilahy hafa ny tranonay izany tsara fa misaotra tompoko iza moa ianao ary mitady olona ve ianao azafady tena tratra sahady raha tsy diso angamba mademoiselle aleo angamba tsy lesenao ity mitakotako ve tsy miresaka zaka aloha ny anarako e fa mba iza kosa ny anaranao raha tsy mahadiso rova tompoko ono arova ianao no zanako madame Sylvie eny tompoko mba fantatrao ve ny tantarany madame Sylvie reninao io ka mbola tsy fantatro fa hoana kay vehivavy tia teny izy sady mpamitaka mpandaina koa sady mpamono olona ranonrariny sy nihitsiny dia tena mendrika azy ny tonga dia ho elohina faty tsisy atakandro kanefa moa mbola tsy tonga ilay fotoana zay fa ilozako aloha ianao veloma mandram-piona fa manino ndry no manarady no mitsongodia ka tiako ianao dia nanaradianao inona no mba hitiavanao anahy na bika na fihetsika indrindra fa ny fiteny dia mambabo ny foko avokoa rova za moa firitaona dia ianao mba firitaona ny fitiavana tsy mifidy taona ary zaka so mba tsy zany kosa finina indray no mety ho fahalalanao azy asa so dia mba mitady andova velona ny fomba ny reninao sahady ianao amitaka lehilahy ve dia ambabo ny fananany ary hamono olona koa avy eo sanatry ary ianao ka efa mahafantatra tsara ny toetrany efa nilazainy tamiko daholo sady mbola tsy fakazo mihitsy izay mianaka hatreto tsoroko aminao ry zaka mialatsiny aloha manona vatana ny anaranao e tsoroko aminao fa tena tsy te hiara-aina amintsony ary na mahita ny salovatavany aza mba tsy ravina saingy ahoana saingy mba afaka ho aiza moa e lasa akanga sisa nanamborana mino nefa ry zaka fa mahafantatra betsaka momba ny indrenim-piny ianao mba to milaza ny matsy vanik'olona azy zany hoe inona ny tianao fantatra maty marina ve ndraiky sa mbola velona mety efa maty kanefa mety mbola ho velona ihany ko mbola misy fisalasalany zany ary ahoana nahafantaranao ny tantarandreniko commissaire de police ny asako ko ny tsy tonga dia nisamborina olo menaka mbola tsy ampy ny profetika namelohana azy ay andao roa izy
fa za vonina mino sy tsy ampy ary vonina koa any anao vavolombelona impangazatra amin'ny farany sao dia dinonao rova fa reny nahitanao masoandro ny izy dia sahanao ny anameloka say anagatra azy eny am-ponja fantatro izany e kanefa aleoko mijery azy maty na mikatra mandra-pahafatiny toy izay velona fandribaka fady aman-janakolona tsy miany rova tsy anjarantsika amin'ny fahamaliana fa mampafantatra azy ny adalàna sy ny tsy mety ataony ihany ny tokony ho ataontsika ka tsy hanao ny asanao zany ianao andre matoko amin'ny sera mbola konzay azo raha mariny fa zany hoe manatsikaritra zavatra fotsiny dia mba manararoatra ay avadika kely ary ny resaka efa manambady ve ianao eny e mananjanaka tohanao zao tokoa ary nanambadiko mazava loatra fa efa nisaraka ely zay sy ny reniny raha ny tena marina ihany koa dia mbola somary makasaina kely aloha noho nylay zanako mbola tiako ampitaina amin'ny fianarana hatramin'ny farany raha sitraka ao dia mba eto hanaraka anao tsoroko fa tiako ianao saingy raha mbola tsy vonina ny akavady ianao dia ho eto hanaraka anao na dia ataonao mpiasa trano fotsiny ihany azy tena mampalahelo ahy ianao rofa fantatro fa tereny zava-misy fotsiny ianao dia mitady anao tao foana tady dio anefa fa tsy maintsy misedra ny mafy raha te ho tafita ary tsy maintsy migioka ny mangidy raha te hitany mamy mandehana miverina mody fa izay ihany aloha ny mahasoanao hatreto ary aza mbola misaina valy fatsy zany fa tsy anjarantsika amin'ny fahamaliana fa lahoan'Andriamanitra irery ihany zany tena tsy afaka nitondra azy any ianao orova momba fantatrao fa tany misy lalàna ty misy antsika ty fa tsy izay rehetra tika atao kory dia atao avokoa moa tianao ny ikadrako fa nanodikodina zaza tsy ampitoana eny ary velomy ianao rova azakivina mamoy fo fa mbola ho avy amin'ny ora-tseposina ary akanao akanao inona indray tiako ianao ary ireko vadiko mandrakizay tena marina eny e tena marina fa zany hoe tandremy fotsiny tsy ho ampahalalan'olona zay resaka amin'ny fanaovantsika rehetra teto ary indrindra fa na dia atao hoe ninarako fotsiny aza zany matokisanao ry zaka ary mahazo manorika anao ve za meloha nisa rahantsika eto eny e saingy eto sy eto fotsiny aloha maniny raha mpahavitan'ilay mary azy Marina ny olona mifanorika taminao teo iny e mama mantinina andao ty mody fa taoko mahitsy androany fa ona marina e mba fantatrao moa fa lay olona resaka taminao teo iny dia olona nampihorohora ary napatavatra dia ny zanako nanaovana tsy mahay manena ambadika any tsy sy dirako izany e aferanareo manokana fa ahoana e fa inonao moa zaverinao anaty e vorondolo ny tera-boromanka inona vorondolo ny tera-boromanka inona zany e rehefa tsy izay dia ilay fahavalondraiko izay ihany ny fahalalako anao dia akoatr'izay tsy misy lasa tsy mahalalako izay fa izay ihany ny fantatro rova asa manometsina ianao e mifona anaka maizonako ny tany aman-danina tsy hitako tsony izay leoko raha ianao zanako tokana io indray no fa iza marina ary dady e izy tokoa vela matinao sa olo-kafa andao ary any an-trano dia any an-trano ao mitantarany marina rehetra e